madany Maria sy Marta. I Lazarus io kamaradin' Jesosy izy. Nefany maty. Za kosa ngamba mino fa matona mbola tonga aketo hoe tsy maty mbola miaigna tsara be anao io. Lazarus nefa maty mihitsy ary maty efatr'andro. Atsika reo mahita tsara faty rehefa janona 2 jours 3 jours ary an-trano dia efa misy fofona. Le Lazarus nefa efa nalevina tampasana mihitsy. Fa no nitrantsehatra Andriamanitra nitsangana avy takao le maty. Ka ninina mety maty amin'ny fiainanao, mety ara-pitiavana io, mety ara-bola io, mety ara-kasa io. Androany Jesosy hitrantsehatra amin'ny fiainanao ho velona amin'izay io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tenela akaikinao Andriamanitra hoe ny tompony teny farany amin'ny fiainanao. Tsy tantinanao io tompony teny farany amin'ny fiainanao izy mandatsandatsa lanao lava io. Satria anao zao mbola sahiraka dia mbola mandeha aminazy agny dia vavaka nareo fo izy ataovy me vavaka nareo e. Tsy izy ny tompony teny farany amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra. Lazarus nefa nalevina tampasana efa maty fa mbola ain'Andriamanitra nanangana anazy tanatiny io takao. Tenela akaikinao azakivo efa ain'Andriamanitra miregle ny situation io. Alléluia. Satria Andriamanitra rery ihany afaka mametraka teboka amin'ny fiainantsika. Ny namany Lazarus jiaby zao, ny mpiarabela amin'ny Lazarus tamin'io zao dia niteny mihitsy nandatsany Marta sy Maria hoe anareo karaha kamaradin'i Jesosy. Jesosy zay karaha ianay magnano raha magaga, magnino anadanareo mbola navelany maty. Mety marobe fandatsagana azo an'ireto Maria sy Marta teto. Fa rehefa avy Jesosy, satria Jesosy ihany tompony teny farany amin'ny fiainantsika, natsangany avy takao Lazarus mba hitan'olona fa io Andriamanitra tompontsika io dia mahagaga. Alléluia. Misy tantara anankiray koa amin'ny bokin'i Ezekiela ao dia taolamena amin'ny Ezekiela 37 1-5. Ezekiela 37 1-5. Vakitsika le izy Ezekiela 37 1-7. Ezekiela 7:30 ka hatramin'ny 5 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy no nitondran'i Jehovah nivoaka ka napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana. Tia andiny soratra masina voalohany tiako angalatsika lesona sady. Atsika reo zao mivavaka. Atsika rehefa mivavaka misy fagnahin'Andriamanitra agnatintsika. Fa i fagnahin'Andriamanitra io zany mitondra antsika agnatina problema. Anao karaha tsy magnano amen. Matahotra problema nga. Tadidio fa ambadika ny problema tsy maintsy misy voninahitra. Andriamanitra zegny tsy agneky anao ndehandeha amina problema. Zegny mitondra ny Ezekiela dia napetrany agnatina problema izy. Karaha atsika mivavaka dia ozinao mbola voaramafo. Fa toizantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra amin'ny 2 ary nitondra ahy nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo, ary indreo Andriamanitra zany mitondra ny Ezekiela teto tagnatina problema tegna hoe raha maha-olombelona zany tsy possible. Koa me zala misy taolagna mbola ho velona zany izy amin'io fa teny mihitsy maina dia maina. Karaha atsika ndraiky efa tsisy hevitra intsony. Misy fotoagna nerantsika tena ozinao hoe tsy hitako intsony Jesosy Analoka dia karan'izany rehefa reraka ozy reraka rô zay Jesosy zafy tsy tia salo amin'io eko fa reraka. Anjaranao sisa miasa ke fa reraka zao. Vita zay le kapasite maha-olombelona na tsy haifako intsony. Za koa fa dia tsy haifako zay dia lasa za mandeha matory mifaovako koa za vo. Za matory koa malaka révélation ino zany raha andeha ataoko mifaovaketo. Vakitsika ny toy n'le Ezekiela 37 7. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona,
moa mety ho velona ihany va ireto taolana reto, aroa izao, Jehovah Tompo ianao ny mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana reto ka ataovy aminy hoe ry taolamena miaino ny tenin'i Jehovah. Izao lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana reto, indro asiako fofonaina ianareo ka ho velona. Amen. Anao zany mila tadidinao tsara be amina fiainana, matoa zavatra anankiray ka miseho amin'ny fiainanao, mety raha mety aminao, mety raha tsy mety aminao, mety raha mampalahelo anao io, mety raha mafaly anao io, matoa zany io miseho amin'ny fiainanao dia neken'Andriamanitra zay. Jerentsika tantaran'i Joba tenen'Andriamanitra hoe marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra, tsisy fahatsarana tsy nananan'i Joba. Fa dia volo mihitsy ny era tamin'Andriamanitra hoe iny ozy izy fitahina menao anazy fo mahatonga anazy mifikitra eo aminao io e. Fa raha io oziny dia izay ilay tokony tsy makivy atsikany fa tokony hisaotra an'Andriamanitra ary atsikany. Hoe saotra Jesosy fa nekenao ndraika zany tsisy vola, dikany Jekela ozin'Andriamanitra aminazy. Anao ve mino fa mbola velona reto taolana ireo? Atsika ny rehefa anatina problema dia Andriamanitra mihitsy indraindraika miteny amintsika hoe mba mino ve anao fa hainao haiko miregle an'io problema anao io. Fa indraindraika atsika tsy te heno an'Andriamanitra zany mihitsy hoe zany le Andriamanitra miteny. Andriamanitra efa te hiteny aminao, fa regleko io, fa problema atsika matetika tsy manana patience. Maika ny antsika misy problema dia tadiavintsika ho regle iny ihany eo. Nefa tadidio anatina ady Andriamanitra mamolavola atsikany. Indrindra itoepontsika karaha disjoncteur io. Misaoto koa fa misy toepon'olo sasany. Tamin'ny vakansy nampianatra iny zay nandeha kely ta 10 point zay. Dia nisy olona zay nifanena taminay tany dia mba nitenenay zany zareo, ndao mba hiaraka hijanona aminay aty. Tsy haiko amin'izay zay réglement compte-njareo takany. Jereko magnantso. Zay rao ody ka. Tsy efanay sery olona miavokavoka karanteo izy zareo. Zalahy toepo e. Tsy atao misaotisaoty magnanjany toepo fa atao kalma tsara. Fa jerena ny Ezekela nitesiten'Andriamanitra mihitsy izy mba hanana finoana anatin'ilay ady. Anao ve anatin'ny situation sarotra hatrehanao io? Mino ve anao fa mbola hain'Andriamanitra miregle an'io? Tegna mino ve anao fa hain'Andriamanitra miregle an'io sa vavanao fo miteny amen io? Dia tsy miteny re zany tsy mino. Tegna mino ve anao fa hain'Andriamanitra miregle an'io? Tongava aminao arak'izay inonao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia jerena mora be navaliny Ezekelan'Andriamanitra, Tompo anao izy mahalala. Satria fantany fa Andriamanitra ihany Tompo ny teny farany amin'ny fiainana, amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Dia io ilay nampianarana antsika tamin'ny talata hoe rehefa miatrikady aza mangina fa mitenena. Dia jereo Ezekela nasain'Andriamanitra mihitsy maminany oziziny amin'ny taolamena io. Anao ve mba efa niteny amin'ny problemanao io hoe tsy maintsy resy ty. Nenahy magnamboatra mega eglizy atsika koa ary za tegna mikosy isaka mandraigny za mikosy calendrier karan'izao firy jour sisy tavela tonga 24. Satria le raha treko koa zany tegna gidragidra vola fogna koa. Tsisy koa tsy vola miresaka mega eglizy koa. Dia isaka mandraigna za mikosy daty. Fa zao jour sisa mbola ry tsy vita mbola zao mila vola. Fa za agnaty marenal tegna détermineko mihitsy zany ihany Jesosy mila vola 20 millions koa tsy amianao vola zany ihany dia mibadradraka ke mega eglizy io tsara ninahy. Ka tsika saina miteny dia mba antanio le kaikinao mba fanitenenanao hoe ninao io le problemanao io hoe
Ny naty ohatra zao zareo ody karan'izao e, dia miteny zareo hoe mila an'izao zay maraigny, mila an'izao zay maraigny. Iaho za tonga ke fogna zegny maraigny agnaty laoko avao koa zaho io mbola tsy haiko aby aiza le hodignako laokany e. Mbola tsy fantako aby hoe aiza mi zany atako iregleko an'izany koa maraigny. Mivavaka za agnaty marenala fa volaniko hitanao aby raha nytenenin'ny mpandoko lany lokonjareo mila dabandoko 7 millions maraigny. Ny moelon misy agnaty 4 000 hono zareo maraigny. Tsy fantako ino aby raha akoa za miteny dikan'izany za mila vola telo somme za maraigna Jesosy, za tsy tia merde amina trosa. Ataovy tonga keo vola zany amaraigny sinon eo fiangonana io Jesosy tsy ninona io fa neninao e. Mandregna an'igny dia misy miracle maro e. Misy raha tsy eritreretiko e. Azahoako vola. Misy olona tonga dia madama mila an'izao za, madama mila an'izao za, libre tomobilinao koa madama, fa zao dia fa vola tonga dia ameko anao gloire à Dieu fa résolu le problème. Za marao andeha Salonique io fa efa ampy ny asako efa misy 2 taogno zay tagnatin'ito. Dia andananao Andriamanitra zany magnasa antsika isan'andro amin'ny problème antsika hoe andana teneno izy. Andana ampiasao ivavanao dia mitenena amin'ny problème anao. Alléluia. Alléluia. Tadidio fa Andriamanitra rery ihany ny tompony teny farany amin'ny fiainanao. Amen. Misy tantaran'olona fahatelo agnaty Baiboly ao koa tsy iza zany fa Isadraka, Mesaka ary Abednego. Ny reto zany tegna hitako hoe gidragidra tamina fiainana. Satria tsy andeha ampidirana agnaty piscine na andeha amina raha tsotratsotra fa andeha ampidirana agnaty laforo. Atsika na mahandro ary atsika vao pitina menaka kely dia efa marary be mihitsy. Mivadibadika mihitsy hoe may tagnako tsy mety efa mihitsy may tagnako iny. Fa nisy telo lahy reto ampidirana agnatiny laforo mirehitra afo. Tsy mora izy za tsika raha danignay andro nefa masoandro io mbola misy 4 kilometra miala atsika efa mitsapepy atsika isaka mandraika mafana andro zegny mafana andro zany indrindra ny anjareo raha fa hita zao hoe andeha ampidirana koa zareo. Dia tenenina akaikinao mba efa mitovy an'izany laforo mirehitra afo zany veo ady atrenao koa isa mbola kelikeliny zany. Mino za fa mbola kelikeliny eo dia magnino sady anao rehefa tady hamotsitra sady amin'ity tantara ty. Tenenina akaikinao aza mamotsitra zany hoe. Ery Sadraka, Mesaka ary Abednego ka olona nivavaka e. Olona nanompo an'Andriamanitra e. Fa nefa indraika zany raha amin'ny maha-olombelona ery Sadraka, Mesaka ary Abednego teny mihitsy hoe zay karaha mba efa mivavaka ihany. Aiza me zany Jesosy zany tsy magnampy anay. Ndraindraika atsika ireo tafamoaka vavakaran'izany. Aiza fogna me Jesosy zany za avelany ao afabaraka aketo. Ary Andriamanitra rehefa ampiakatra ny votsikany dia ampandaloviny examentsikany. Tsisy zazafika baka zany raha tsy nangala baka izy. Fa koa hoe tsy nangala baka izy na sy titre bachelier fogna, nisy raha hafa nataony tagnatin'izany. Ka Andriamanitra indraikany tia ampiakatra ny votsikany izy. Efa tia ametraka an'le teboka amin'le inao izy. Dia ampandalovany ady amin'izay anao. Eo nefa anao tady teny sady karaha tsisy aby ro Andriamanitra zany io. Fa magnino voazaha ndraika mahazo raha karan'ity. Mipetraka marobe point d'interrogation agnaty lohantsika. Fa ahoana mihitsy. Tenenina akaikinao mbola tsy mitovy ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego neninao io e. Dikan'izany mandroso fogna miaraka amin'ny Jesosy. Jereo zareo telo lahy. Seka kivy kely izy zareo koa sy raha mamaky ny tantara itsika dia miteny mihitsy zareo hoe na dia tsy hamonjy anay aza ny Andriamanitray.
hitanao indraindraika misy fahakiviana ihany amin'ilay fanompona satria mafy le ady atrehiny. Dia tafiteny mihitsy zareo tety na dia tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitra izay kosa hozy izy tsy hankohoka amin'io Andriamanitra sarivongana io. Dia mba manana finoana karaha ny ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego hoe na dia tsy mbola momon'Andriamanitra hita ianara tia, za Jesosy dia tsy ala aminao mandrakizay. Hitanao Andriamanitra rehefa mahitanao magnano confession de foi tegna miteny aminanjy hoe na ino misy tsy ala aminao za. Tegna tetra kely izy ambony koa izovo latreko la manam-pinoana be zany ozy. Ao fa ndeha regleko izy fa manam-pinoana loatra ty olona ty. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho reglen'Andriamanitra zay problème rehetra eo amin'ny fiainanao. Amen. Nagneky izy re telo lahy reny tsofotra tagnatin'ny laforo tany. Fa jereo tsisy mehony zareo na dia ny volondohany ary. Satria Andriamanitra eo foana. Tsy possible atsika reo mba misy fatapera mihany hatramintsika dia mba anapahakely ny volo dia tsy pazo agnaty afo hoe karaha manitsiko zay aby izy. Vetivety kely dia tonga dia levo. Fa ny anjareo telo lahy tsisy mena dia volondohany io. Ataoko hoe lamba mbola ela mirehetra fa raha ity malaky e. Dia en plus ny le magaga tagnatin'ilay izy nisy zareo telo nampidirina tao fa lasa 4 tampoka. Satria amin'ny fotoana anao miatrikady dia eo foana Andriamanitra miaraka aminao keo. Ary Andriamanitra jamais afoy anao zany. Eo izy. Ary rehefa tsapanao tegna mamay be le ady tegna regninao fa tegna miatra manenao, tegna agnatinao lasa korontana daholo eo Andriamanitra miditra antsehatra, mamatsy, manokatra lalana, mitahy fa ny zavatra angatako aminao aza miala amin'ny Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ny promessin'Andriamanitra ny fiainanao tsy maintsy tanteraka. Ninona zay promessin'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tsy maintsy tanteraka zany. Fa ny promessin'Andriamanitra kosa dia misy fahavalony. Satria Baiboly mihitsy miteny mpangalatra hozy izy tsy avy raha tsy hangalatra hamono handringana. Dia mpangalatra dia devoly. Devoly tsy hametrametrakanao salama zany mihitsy. Fa korotony fogna anao isan'andro. Dia iny koa zany anao mila mahery agnatin'le ady atrehanao. Za hitanareo io tsy miferinena amina problema na volana mba amiliara. Satria fa maro le hitako tagnatin'ny fiangonana izay raha problema na vola. Le ampandalovana le izy amin'izay zany za mba raha problema na vola zany zay hitanareo tegna tsy mionjina anjany mihitsy na ohatrino ake na ohatrino akeo. Satria efa maro. Ary amin'ny fotoana hidirana ananjy io, hitanareo, ikoseko kalendrieko zany isan'andro, efa tsy diniko avy an'ilay 24 mba hifaliako aminazy amin'izay. Satria tellement ny souffrance be ny aignako tagnatin'izy hitako. Dia anao rehefa miatrikady, devoly tsy mametraka anao. Rehefa misy promessin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, devoly tsy hametraka anao moramora zany. Fa anao mihitsy ny mila mahery. Anao mila feno herin'Andriamanitra anao isan'andro mba ahafahanao miatrika ny adinao. Josefa zao tsy lasa premier ministre fatifatany zany. Josefa na dia efa promessin'Andriamanitra raha hoe promessin'Andriamanitra izy ho lasa ambony. Ny rahalahy miondroka aminazy aby. Fa jereo rehefa lasa laoka izy lasa andevo ny gadra tsisy raha tsy nahazo an'i Josefa kony. Ka matonao miatrikadinao io, misy toerana tsara be fanomanin'Andriamanitra ao anao. Dia ampandaloviny anio anao. Teneny akaikinao azakivo teneny tenim-bazaha izy hoe Dieu n'est pas encore fini avec toi. Alléluia. Mbola tsy tapitra n'Andriamanitra momba anao io. Mbola misy voninahitra be tiany aseho anao.
Ary atsika ireo hiaraka vavolombelona ny fitahiana ho azonao atsoaty. Maro amintsika ireo ahazo tomobila rehefa misokatra mega eglizy io. Maro amintsika ireo ahazo moto rehefa mandeha mivavaka amin'ny mega eglizy any atsikany. Ho hitako anao andeha agnantso andao fa hitokana tragnonay zay. Amen. Amen. Maro amintsika ireny havita tragno ambadika n'io fanokanana an'io mega eglizy ia. Minoanano fa hain'Andriamanitra nanangana raha maventy be karan'io dia hainy koa manangana ninao amin'ny anarany Jesosy. Satria ny volana fafinao tamin'ny fanjakana io nagnamboarana ny trano mihitsy fa atsika jiaby magnano fanatitra keto iny mamafy amin'ny daholo. Satria fanatitra ireo osy pasteur zay nampivory mbola tsy misasako izy alatsinainy efa lany fanatitra atsikany. Satria volana fanatitra jiaby asitsika re mandeha amin'io kanao raha nagnano fanatitra ho an'io mega eglizy io tsy maintsy mavita trano anao amin'ny anarany Jesosy. Amen. Tegna ozy koe tsy maintsy satria hain'Andriamanitra nagnamboatra. Ary le nafafinao tao koa tsy nafafinao tamin'ny tany fatifatany fa nafafinao tamin'ny fanjakana. Io le mahatsara manohana asan'Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahino koa anao rehefa magnamboatra neninao. Ary azononina hoe nandatsaka an'izao izy tamin'ny nagnamboatra tragnon'Andriamanitra. Dikan'izany izy agnamboarako tragno tsara be koa. Alléluia. Alléluia. Ka raha miatrikady ianao dia omeo anarana ny adinao. Omeo anarana zany Andriamanitra miatrika ny adinao io. Ohatra ataoko hoe marary anao zao dia anteneny hoe anao Andriamanitra mpagnasitrana. Mety tsisy anao amin'izao fotoana dia teneny anao le Andriamanitra mpamatsy. Tsy fantako hoe inona le problème anao omeo anarana Andriamanitra arakaraka ny situation misy aminao akeo. Fa ho hitanao fa izy valim-bavaka satria izy rery ihany ny tompony teny farany amin'ny fiainanao. Amin'ny anarany Jesosy misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 3:20 ao hoe Jehova hozy izy no mpiandry tsy hanan-java-mahaory aho. Io salamo dia salamo nosoratan'i Davida mpanjaka. Fa Davida mpanjaka nanoratra ny tsy hoe nilamina be izy fa niatrikady. Fa fantany kosa fa raha Andriamanitra ny mpiandry anazy, tsisy raha mampahory anazy zany mihitsy. Atsika ireo zany miatrikady fa Andriamanitra eo foana mitahy ary tsy magnala baraka anao izy. Dia tenenina akaikinao fikiro mafy Jesosy hoe aza miala aminazy zany mihitsy. Efa hitanareo, efa akaiky ane le point. Efa akaiky be le point. Dia izay le teniko anao aza kivy anao fa efa akaiky le voninahitr'Andriamanitra ho tonga amin'ny fiainanao. Alléluia. Andriamanitra manana planina amin'ny fiainantsika. Indraika izy io hitanao hoe mety amintsika. Ozinao hoe tegna tsy mety aminaro ty raha misy aminatika. Ndraindraika ozinao tegna tsy tiako ty situation misy aminaty. Fa matoy nataon'Andriamanitra tonga akeo dia hitany fa mahasoanao zay. Misy tantara kely ty tantara nivakiko tagnaty boky ty tsy haiko ny fa namarina ty na hoe tantara noforonina fa tantara hoentiko hoe ahatonga anao tsy ho kivy amin'ny fiaina. Ary le izy mifono anatra be agnatiny. Nisy zany hony anjely. Anjely moa zany miasa mandeha amintsika ireo magnatitra valim-bavaka raha jiabijiaby. Dia mba niteny zany hono le olombelona raika. Za anjely mba te hagnaraka anao mba hitako hoe karakory moa zany anareo rehefa mitahy olona zany. Dia andao zany ozy izy le anjely dia niaraka zareo roa dia tonga tamina pasteur raiky. Pasteur zany tegna nivavaka tegna nivavaka fa hoe hagnano évangélisation izy. Dia tegna nidongy tamin'i Jesosy izy ka Jesosy mba ho maro olona tonga. Mba ho maro fa nan'olona vonjegna tegna nindosiny ambavaka zany le fotoana ny évangélisation anazy. Dia rehefa tonga le journa évangélisation nirotsaka be taoranandro le tsisy nivoagna tragno regny. Dia tegna kivy tanteraka i dadapatsy fa hoe
efa netiko ambavaka ne ty fotoana ty fa ino oran'andro be satria nagnoran'andro dia tsisy olona vory monkony dia gagagaga zany le olombelona fa magnino ara le Andriamanitra mametra-panontaniana zany le olombelona agnaty saigny koa fa mbola tsy niteneny tamin'ile anjely magnino Andriamanitra magnano karan'io i olona ty fa nivavaka be hoe megn'andro maro tonga za oran'andro be tsisy nivoagna trano dia ndao tao amin'ile anjely koa zany le olona ndao koa tsika andeha amin'ny tany karan'izao dia lasa dia nisy mpinamagna niady zany zareo roa io dia tamin'ny fotoanan'io ndraika zareo ny réconcilier ny famela zany dia nilamagna tsara amin'izay zany fiainan'jareo roa dia le raika zany nanome cadeau an'le raika dia haiko zany le raika ile hoe mifamela tsy madio tsara izy fa mbola manana fialonana ho an'le raika satria zareo roa zany samy mbola mpagnano business be mihitsy dia le raika zany nialogna nahita le raika mahazo marché marobe dia teo zany naviany adin-jareo dia rehefa hoe andao tsika ifamela ilamagna zay dia nifamela zareo fa le raika kaiky zany mbola maloto agnaty fony dia le raika maloto fo io nagnome cadeau i cadeau iny coupe volamena coupe tsara be volamena dia le raika zany nazo le cadeau dia hoe faly dia hoe amin'ny fony izy magnome an'igny raha igny dia netiny olona igny tantragno le coupe tsara tare be volamena dia izy zany no nieritreritra le nazo cadeau hoe amaraigna mandraigna za hisotroko dité ty coupe volamena ty mihitsy satria alina zany andro dia tsisy azo natao dia ty coupe volamena ty sotroko dité amaraigna mandraigna nandry andro aligny nivakin'olo tragnony raiky lahy io tsisy raha nangalarin'jareo tao ankoatra ny coupe volamena igny nanomboka gagagaga koa raha olombelona inona mihitsy ara ty ataon'Andriamanitra ty mba zarany ara ozy izy le olona efa nifamela efa nifankatia jere le cadeau ndraika atao manjavona ho azy dia nandeha koa zareo tamin'ny tany raika dia nisy lehilahy antitra be zany le sahirana be regny dia hitany misy an'ny lehilahy amin'ny le tany le tsy haiko ny tuliara fa megna tegna megna le tany tsisy oran'andro regny mihitsy dia tonga takeo n'le anjely dia nagnano endrika olombelona izy zafady papa fa za io mila rano hitany angalana rano iny fony mbola misy adiny raika amin'ny tanànany antiday misahirana be io dia fa lavitra be maka rano fa mipetrapetrahana re atsika may olona ambanivola tiamandray olona be re petrapetrahana re fa angalako rano re dia lasa ho ny lahantitra iny nandeha naka rano tamin'ny 4 kilometra tany nidoronjare tragno ny lehilahy fa tragno boriborika igny dorony anjely igny koa i tragno igny kivy amin'izay monko re la olombelona tsy mety mihitsy nimonimony amin'izay zany olombelona sady nagnadary tamin'ny anjely amin'izay tsy mety mihitsy raha ataonare ty io ve nare Andriamanitra nare karaha hoe fitiavana jare le olona jiaby ataonare raha tsy manjary daholo nefa le olona mba afa mivavaka ihany dia ozy izy le anjely atoroko anao daholo ny antony regny rehetrarehetra regny ndesiny tamin'le pasteur zany ho le olombelona dia jereo hitanao raha tsy nataoko nagnoragn'andro maty vady amanjanaka ny pasteur satria maître aonjareo tsisy olona andeha nisauve anjare mihitsy ioran'andro be nalatsako igny mba tsy hahafaty any vady amanjanany tagnaty tragno takao nanomboka tongatonga saigna le olombelona nandeha koa izy tamin'le raika le very coupe volamena dia le raika zegny foana ndraigna hitanao tsy hita le coupe volamena dia nimonimony eraky tragno dia hitanao natonga n'igny coupe igny nataoko very nangalarin'olona satria nasian'le namany poison misisin'igny coupe igny ka ny fotoagna izy misotro rano amin'igny dia maty izy nanomboka ny atokatoka karan'izao amin'izay zany le laon'le olombelona hoe zany le fitondran'Andriamanitra nandeha tamin'le dia ahoana araka igny lehilahy antitra be fa mijaly be fa olona efa sahirana sady efa antitra mbola ampijalianao be koa ozy izy fa hoentiko any koa anao ny antony nandoroko tragno mierigna vakagny izy mahita tragnonazy may dia tsy maintsy agnilikilika karan'izao fa agnatin'ny tragnony akao misy pierre précieux fa tsy fantany ka ny fotoagna hitany io pierre précieux io ho mpanan-karena be izy alleloia dikan'izany afatra ho atsika ny zavatra rehetrarehetra amintsika io mahasoa atsika daholo
Tegna marina le tenin'ny baiboly hoe ny zavatra rehetra ozy izy miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra. Ka atsikany io amin'Andriamanitra dia taony karan'izany. Anao zao mety mivavaka be, Jesosy le vadiko e, le vadiko ne maditra e, le vadiko ne hivady maditra io fo. Za anao nefa hivady maditra tsy mety miova mihitsy. Fa tadidisa misy fihevitr'Andriamanitra ambadika an'iny. Atsikany ihany tsy mahafantatra hoe ino le tian'Andriamanitra ambara agnatin'iny fa niany foa tsika monomono tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Fa ambadika an'io zavatra ampandalovin'Andriamanitra anao io, miara-miasa asoa anao io. Ka noho izany mahaiza misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny situation rehetrarehetra. Amen. Tegna mahaiza misaotra an'Andriamanitra fa tsy hainao ambadika ny situation ampandaloviny aminao io. Aozy reto olana le tantara kely tantarako taminareo keo tsy nieritreritra mihitsy ange zareo hoe zany anton'le raha jiabijiaby nisy. Fa Andriamanitra mahazanany atsikany dia karakarainy tsara atsikany. Ary zay fantany le raha mahasoa ny ateriny aminao keo. Ain'Andriamanitra magnome vola be anao iniany anao sahiranao fantragno. Anao zao ke mbola fantragno manahirany saignanao ne. Tegna ain'Andriamanitra miregle an'io iniany. Fa matoy mbola tsy ataon'Andriamanitra mahazo vola be anao. Satria anao ke koa mahazo vola be fa tsy mody an-dragno edy anao. Tsy mandry an-dragno, viavy ndraiky natao baban-draha, natao marobe sipa. Dia ozin'Andriamanitra mbola tsy mahasoa anazy ty fandraso aloha. Ka tadidio zany niady rehetra atrehatsikany misy hevitr'Andriamanitra ambadika an'io. Andana tadiavo le hevitr'Andriamanitra ambadikany. Amen na? Amen. Teneny le akaikinao miara-miasa soanao io ady atrehanao io. Zavatra faharoa mila ataontsika azo antoka amin'ny fiainantsikany. Ankoatrany hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra, ataovy azo antoka fa misy présence'Andriamanitra fogna amin'ny fiainantsikany. Tegna ataovy azo antoka fa eo foan'Andriamanitra n'aiza n'aiza misy anao. Amen. Andriamanitra raha nagnamboatra atsikany dia nalefany ambony tany aty tsika miaraka amina notisy. Tanareo fagnafody. Tsika zao rehefa mividy fagnafody tsy maintsy misy notisy agnaty boatiny akao. Misy taratasy kely midetaye mombamomba n'igny fagnafody igny. Ny posologie, ny mombamomba n'igny fagnafody igny agnatin'igny. Dia atsika reo koa nalefan'Andriamanitra ambony tany aty miaraka amina notisy atsika anio. Atsika zao raha mihinana fagnafody ka tsy magnaraka an'igny na tsy nagnaraka raha nosoratan'ny dokotera, na anao ma-surdose na io tsy ampy dose. Fa raha anao te ho salama tsara, mila magnaraka tsara be i notisiny. Notisy namen'Andriamanitra atsika dia ny teniny. Anao ve mba magnaraka tenin'Andriamanitra? Anao ve mba mankatoa tenin'Andriamanitra? Fa raha tianao zany hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra zany, mila magnaraka notisy atsika e. Amen na? Arao atsaka sy andava zay raha nytenenin'Andriamanitra taminao. Aozy e, tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Hitanao ve zany? Volan'ny fanaovan-tsoa zao mba niany moa le figue le 10. Nanomboka 1er jusqu'au 10 anao mba efa nisy olana nataonao soa ve tamin'ny fiaina. Sa anao le gidragidra lava regny fo. Andriamanitra miteny tiavy na dia ny fahavalonao aza. Teneny le akaikinao mba havitanao ve hoe mitia ny rafivavinao hoe. Aozy koa sangatrana. Fa hitanao raha magnaraka an'le notisy nomen'Andriamanitra atsikany, dia ho hitanao fiainana io milamina be mihitsy. Sady tsy mahazo surdose atsika ne tsy mahazo faible dose atsika fa normal tsara. Amen. Alléluia. Alléluia.
teneny le akaikinao arao amin'ny antsakany sy andavana hoe izay tenenin'Andriamanitra aminao hoe. Notisy omen'Andriamanitra antsika koa dia ny fanahy masina. Fanahy masina tompoko dia miteny. Io mety miteny amin'ny feon'ny fieritreretanao io. Io mety miteny amin'ny soratra izay vakianao amin'ny lalana. Ndraindraika antsika ireo ilay tsika anatina ady ilay very hevitra be regny tonga dia misy posy ndraika mandalo devoanao kay dia miteny izy hoe aza matahotra. Zany zao fahasoan'Andriamanitra miteny zany. Anao le ozinao tsy hitako tsony mboagna regny dia mahita sokatra ndraika anao hoe aza matahotra oziny. Fanahy masina tompoko dia miteny. Mba henonao ve direktiva ny fanahy masina isan'andro aminao. Miteny izy amin'ny alalan'ny toriteny tandrignesantsika regny. Misy fotoana antsika mitandregny toriteny an-tragno. Miteny amin'ny alalan'ireny fanahy masina. Mba azonao ary arahanao ve le raha teneniny. Findraindraika moa ka antsika le feon'ny fanahy masina biara tsy haintsika karakory me fanahy masina miteny zany dia lasa very lalana fogna antsika. Fandana rehefa mivavaka anao dia mitenena mihitsy hoe fanahy masina ataovy mare anao zaho. Ataovy mahafantatra, ataovy haiko Jesosy hoe zany hoe feona fanahy masina zany. Io na dia bazary tsika surtout ana vehivavy a. Asa aloha raikiraiky bazary io e. Fa ny anahy isaorako an'Andriamanitra dia ino ndraika koa fanahy masina ronay aty niany fa aminay akato ny sasany tsy tiany zao, ny sasany tsy tiany zao dia tsy hitako tsony ino raha bavidiny. Dia bazary antsika ny fanahy masina ampiao amin'ny raha ty e. Dia agny ianao mahazo tolo-tsaina ho azy. Fanahy masina tompoko dia miteny. Ninona situation sarotra iainanao ndana ho eto anatreny. Fa haina miregle an'io. Malahelo anao ho eto amin'ny fanahy masina. Fanahy masina malahelo zazany hoe. Falifaly anao tenenao aminazy zazany eky hoe fanahy masina faly. Tezitra anao dia andana iresao izy. Fa io notisy ahafahantsika mandeha amin'ity monde iainantsika ty. Satria ty zao tontolo zao ty dia feno hoady, feno gidragidra lava keto. Fa mila anao manana an'ile notisin'Andriamanitra mba hahatonga anao andeha mahitsy ary tsy ho tafotoana mihitsy. Tsy ho fokorano anao, tsy ho tafotoana mandrakizay. Hisokatra ny lalana rehetra eo amin'ny fiainanao ary ny ady rehetra trehanao dia ho resenao mora zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Aleluia. Tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Mino za fa misy zavatra ino raha mba voarainao tagnatin'ny raha jiabijiaby ireny. Samia mitantara fa aza mijery anahy. Tsangana antsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay teny nomeny antsika zay a. Dia mangatà mihitsy anao ery amin'Andriamanitra. Ary mangatà amin'Andriamanitra anao hoe anao rery ihany hoe Jesosy ny tompony teny farany amin'ny fiainako. Tsy ny mpamosavy, tsy ny mpankahala, tsy ny olona rehetrarehetra ty ny tompony teny farany amin'ny fiainanao fa Andriamanitra rery ihany. Dia mangatà amin'Andriamanitra anao ataovy hoe izay tianao atao amin'ny fiainako fa magneky zaho. Asan-drato ary ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, mankasitraka anao izay amin'ny fitiavanao anay. Saotra Jesosy ny amin'ny hafatra izay nomenao anay androany. Saotra Jesosy satria tsara ianao ary tsara amin'ny fiainanay. Miteny aminay anao isan'andro. Saotra Jesosy ny amin'ny situation rehetrarehetra izay ataonao eo amin'ny fiainanay satria marina aminay foana Jesosy eo ny teninao hoe zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoanay. Voninahitra tompo dia ho anao rery ihany. Mangataka Jesosy ny amin'ireto zanakao reto ninina Jesosy mety hoady hatreny aza vela ho kivy zany izy Jesosy. Aoka anao ampahery azy mandrakariva. Aoka anao Jesosy anafihery azy mandrakariva ny amin'ny ady hatreny. Aza vela hiala aminao zany izy Jesosy mandrakizay. Ary manonona za Jesosy izay mety ho asan'ny satana rehetra eo amin'ny fiainana. Ravana sy potena zany amin'ny anarany Jesosy. Tsy mahazo manan-kery eo amin'ny fiainana. Izay mety ho endrika blocage rehetra eo amin'ny fiainana. Na blocage any amin'ny deuxième ciel zany, na blocage aty amin'ny terre céleste raha vako amin'ny anarany Jesosy. Rava potika ny asanao satana. Ninina mety ady hatreny izy ireo tono Jesosy ho fa mpandresy izy ireo amin'ny anarany Jesosy.
mpandresy izy ary misy fijorona vavolombelona indray no ataony eo amin'ny fiainany. Mankasitraka tompo tsara indrindra. Indro iverineo antongotra Jesús batizado Anao ira sinidi Siampistati fiainana ifampierana Tena fiderana Ela tuna branco fapana Tisurunaku iderapana Usulana titata Atau berfadata Tika nam zao fotoana Raisiny Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Izy io nafiraisana. Izy io nafiraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana folo madinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy isaky ny amin'ny 7 ora maraina, afaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany ariva. Zoma fotoam-pifadiakana manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora voalohany, hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana Ziona Firaisana, zato metatra